atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Nofanany vary matsiro izy ary novokisany tantely remby salamo fahavalopolo. Faly miarabantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ary mankafia an'ity fandaharagna toroteny isy fampianaragna iaragna amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson ity. Ka raha begny abantsika jiaby tratran'ity alahady zay ankalazan'ny eglizy amin'ny fomba magnetriketriky ny vatagna aman'ndraha masin'i Kristy Jesoa tompontsika. Ka amizegny no agnamezan'ny eglizy atsika aloha hevitra hoe i Jesoa zanak'Andriamanitra no mofon'ny fiainagna. Izy no mamelogno atsika, izy no mitondra tanjaka iry ho antsika. Ka raha rigny ny fikirantsika aminy, ny ifandraisantsika aminy mba azahoantsika an'izagny fiainagna mandrakizay ao aminy izay. Ndao ary horegnatsika ny tenin'Andriamanitra rosin'ny eglizy amintsika amin'ity alahady ity. Arahy ny fampianaragna sy toroteny archevêque Ray Amandreny zegny. Boky Deutéronome. Tamin'izany andro izany ny teny tamin'ny vahoaka i Moïse nanao hoe: tsarovy ireo lalana rehetra zay nasain'ny Tompo Andriamanitra nandehananao tany anefitra nandritra ny 7 taona izao, mba hampanetry tenanao sy tsapa ny tenanao dia hahalalany izay hevitrao ao amponao na hitandrina ny didiny ianao na tsia. Nampietry tenanao izy sy namelanao honona ary namahana anao tamin'ny mana izay tsy fantatrao na fantatry ny razanao, mba hampahalalany anao fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa izay rehetra mivoaka avy amin'ny vavan'Andriamanitra no iveloman'ny olona. Aza hadinoina ny Tompo Andriamanitrao izay nampivoaka anao avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano fanandevozana izay nitondra anao tany anefitra lehibe sy mahatahotra, misy biby lava mivaivay sy maingoka amin'ny fitoerana ngazana tsy misy rano, izay nampiboiboika rano anao avy amin'ny vatolampy mafy indrindra, izay nanome mana ho anao tany anefitra dia zavatra tsy fantatry ny razanao akory. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra.
i Kristi anakuitena uwazi. I Jerusalema okena ulianza era wanjamanta isiona ilana na mafi ni babahadi biyara wa Kristi awanatinahu niyantukanau anifeizai anetsakanau menabarikantu andefani didini weti andani eteni miliuta siyatuana andatsakaura na togulunungi mamafifanana mangasuasu mandala kireu ungandanu mandi mandefagatika amkivangandanu niteni janefa venyekuireni nitsuni nyamura velasaranu nameta kanyamani wanizakopa nimpiga mazadani wanisiraeli zimishulukafa numenilizani ni satani manku na felinyazi isauri ndirani isani vidyatika nisana niteni numenyatika natulunyatika nifanzakani satiri fanai nimumbatika nitia nifyangumana i Kristi anakuitena uwazi nitia nifyangumana i Kristi anakuitena uwazi. Taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, moa ny kalisy mpisaorana izay saorantsika tsy firaisana amin'ny rany Kristy va? Ary moa ny mofo izay vakintsika tsy firaisana amin'ny tenany Kristy va? Satria iray ihany ny mofo, ka dia tena iray ihany koa isika na dia maro aza. Fa mofo iray ihany no iombonantsika rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny, tsy fanambarana. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny, tsy fanambarana. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny, tsy fanambarana. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny, tsy fanambarana. Evanjely masina soratan'ny masindajoany ao amin'ny toko fahatsota. Tamin'izany andro zany, i Jesosy nilaza tamin'ny vahoaka Jody nagnano hoe, izaho no mofo velogno izay nidiny avy anan-danitra. Raha misy mihinagna ity mofo ty, dia ho velogno mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Dia nifanditra ny Jody nanao hoe, ataon'le io ahoana ary no fagnome antsika ny nofony hoanigny. Fa hoy Jesosy tamin'izy ireo, lazaiko marigny dia marigny aminareo, fa raha tsy mihinagna ny nofony zanak'ologno ianareo sy tsy misotro ny rany, dia tsy managna ny fiainagna ao aminareo. Izay mihinagna ny nofoko sy misotro ny rako no managna ny fiainagna mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny faharanandro. Fa tegna fihinagna ny nofoko ary tegna fisotro ny rako. Izay mihinagna ny nofoko sy misotro ny rako
dia mitoetra ao anatiko ary zaho ao agnatiny. Velogno ny ray nagnirakahy, izaho koa dia velogno amin'ny ray, toy zany koa no ahavelogno amiko izay mihinagnahy. Izay nyary no mofo midiny avy agny an-danitra, tsy mba tahaka ny razanareo zay nihinagna mana nefa maty ihany, fa izay mihinagna ity mofo ty kosa dia ho velogno mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, tamin'ny alahady lasa teo tsika ola raika niaraka nankalaza ny misterin'ny Trinité Masina, loharano sy fototra ny finoantsika, ary nanditra terisika tamin'izay fa io no vavaka ataosika matetika satria miainga amin'ny famantarana ny azo fizaliana ray zanaka sy fanahy masina, ary raha masikaritra isika aza dia sy lasaky ny imbalo na mihoatra an'izany sika mandritra ny andro no manao ny famantarana ny azo fizaliana. Raha ivavaka isika dia sy maintsy manao ny famantarana ny azo fizaliana io, ka izay indrindra no mahatonga antsika milaza hoe fototra sy loharano ny finoantsika io nankalazaisika tamin'ny alahady io, na dia antaosika isan'andro aza, na dia banjintsika isan'andro aza izay Trinité Masina izay. Sara ihany koa ny manantiranitra eto fa ny fankalazasika ny Trinité Masina dia manambara fa sy Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika, fa Andriamanitra miara-dalana amintsika, i Kristy mpiarabelona amintsika tokoa ny Andriamanitra tsika, ary mahatonga sika ary ao anatin'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra izay. Marina fa mistery lehibe tokoa ny Trinité Masina araky ny nolazaisika tamin'ny alahady lasa teo, ary sarotakarina ny heviny noho izany, kanefa ny mahafianakaviam-ben'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina dia mibaribary amin'ny fiainantsika andavanandro, fa ny lahatr'Andriamanitra ho ansika olombelona tokoa dia no iray ao aminy, ho fianakaviana ray ao aminy, ola raika ao aminy no isika, ka izay fibanjinansika ny Trinité Masina izay dia mampiditra sika lalindalina koa, sy hoe sy tafiditra isika fa noho ny batemy mahavita batemy isika eo ve eglizy olona velona, dia anisan'ny olo raika ao amin'Andriamanitra tokoa isika, sy lavitra izany rehetra izany fa eo anivosika, entsika amin'ny fiainantsika andavanandro, ka isika no izay no mahatonga antsika milaza fa tena modely ho ansika tokoa ny Trinité Masina, ka nampitandrina isika, nampitandrina fa tandremo iaho ho modely piraté no ara isika fa aoka ny tena izy ny original, fa tandremo modely piraté dia sinona zany fa ny Andriamanitra vola no ataosika eo anivon'ny fiainasika, izy no ataosika modely. Dia fantatra sika ho isika tamin'ny alahady lasa teo fa mikorontana ny fiainantsika, ary dia zay n'izao coronavirus izao, satria lay Andriamanitra vola no natao ho mpampiombona, nefa fantatra sika fa sy afaka ampiombona naoviana ny Andriamanitra vola, satria fanilikilika sika ny fitiavatena no manjaka raha ny Andriamanitra vola no ataosika modely. Ka izay indrindrary amin'izao alahady manaraka ny Trinité Masina izao, na dia isan'andro aza isika no mankalaza azy, na dia isan'andro aza isika no mibanjina azy, dia ankalaza isika manokana
tian'ny eglizy am'izao fidirasika amin'ny vanim-potoana mandavataona zao tahaka ny banjinasika ny trinité masina ary avy ao amin'ny trinité masina no eviany ny eukaristia ny sakramenta masina ka io indrindra no mahatonga n'izay misy ny trinité masina zay eo anivon'ny fiainansika amin'ny alalan'ny vatana sirahany Kristy zay ankalazaisika ireo zokozokony moa ireo matoy de matadidy ny atao hoe fête Dieu ary isa taona sika tato ato no nanao an'izay hoe fankalazana satria fête Dieu Andriamanitra eo anivosika zay no ankalazaisika amin'ny sakramenta masina zay no mahatonga na hoe fête Dieu zay ka tahaka ny trinité masina maniraka ny Jesoa sy ny fanahy masina dia maniraka asika ihany koa amin'ny fiainansika ny Andriamanitra ka raha ny ty ary amin'izao alahady manaraka ny trinité masina zao mankalaza ny sakramenta masina isika zany hoe mankalaza ny vatana sirahany ny Jesoa dia manambara izay fa tena eo anivosika tokoa Andriamanitra sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitsika fa eo anivosika ka zary isika koa aza no tabernakla velona ny dikan'ny tabernakla dia itoeran'Andriamanitra ary zay amin'ny testamenta taloha tao no nisy ny didy folo lay fanekempihavanana ka io indrindra no ankalazaisika androany mampiombona antsika ny vatana sirahany Jesoa ary mampiombona ny lanitra sy ny tany ary mampiombona antsika amin'ny mpiarabelona amintsika mampiombona antsika amin'ny zavaboary ary dia tanteraka amin'ny eukaristia izany rehetra izany ary zay no mahatonga asika milaza fa efa misantatra ny lanitra vao sy ny tany vao isika amin'ny fankalazana ny eukaristia ary izay no atolotra sika amin'ny rehefa mankalaza ny eukaristia sika eo anivosika tokoa Andriamanitra loharan'ny fiainansika Andriamanitra tokoa no zary ary loharano eo anivosika amin'ny alalan'ny tabernakla Andriamanitra mamelona antsika tokoa no ankalazaisika amin'izao sakramenta izao amin'izy vatana sirahany Kristy ary izay no ambaran'ny Kristy tamin'ireo apôstôly rehefa nanorona ny eukaristia masina izy vatako ty mofo ka zary mamelona atsika ary zay no ambarany bokin'ny Deutéronome amin'ny vakiteny voalohany mamana tamin'ny alarany mana ny Andriamanitra zany hoe sy fantatra ny aviany ary de zay ihany koa no banjintsika amin'izao fankalazana ny sakramenta masina izao manome anina ansika tokoa Andriamanitra tahaka ny namelomany ny vahoaka ny ala tamin'ny fanandevozana tany Ezipta ka namakivaky ny tany hevitra milaza miara-mahita isika fa mamakivaky ny tany hevitra amin'izao fiadivasika amin'ity areti-mandoza ity amin'ny fiobiana amin'izao vokatry nyty areti-mandoza ity izao confinement izao dia tahaka nyreo niseho tamin'ny vahoaka tahaka ny nitranga tamin'ny vahoaka tamin'izay fotoana izay ka matoky arsika ka ovelominy vatan'ny Kristy ny vatana sirahany Kristy ny sakramenta masina ka izay no mahatonga sika mamerimberina taorinan'izao confinement mbola sy tena izy zao milaza fa aoka mba ararotsika izao fotoana izao na de sy tena feno aza satria na ny procession sy nataosika ka okary isika
iverina bebe kokoa amin'ny vavaka. Ary zay koa no mbola natonga sika nylaza hoe ty aretina ity dia tena ity virus ity de tena mitady anapotika ny votoatim-pinoasika satria maro ireo fakapanay ka mahatonga sika lavitra ny sakramenta masina, lavitra ny eglizy. Ka izay indrindra re kristiana ava malala mila sakafo sy fankaherezana avy amin'Andriamanitra isika ka engane izao fankalazana ny sakramenta masina izao mba amelombelona ao amintsika fa ao am Jesoa tokoa lay nanolotra ny ainy, lay nafoy ny ainy ho asika no loharano sy fototra ivelomansika ka atokisasika andresena an'ity arety mandoza ty. Maro no mety anenjika sika nefa oka isika hovonina iseho ho vavolombelona fa i Jesoa no mofo naina mamelona sika araka ny voalazany ao amin'ny evanjely. Izao no mofo naina mamelona, izao no mofo velona zay nidina avy any an-danitra ka raha misy mihinana ity mofo ty de ho velona mandrakizay. Ao zany no lalana ahafahasika miatrika an'ity arety mandoza ity. Ao ny lakile amaha sy nity ady ataosika ity. Ao no ahafahasika miatrika azy bebe koa ry kristianina havana. Izany no finosika ary ao tokoa ny loharano sy fototra ny fiainantsika manontolo ao amin'ny vatana sy rahan'ny Kristy ny sakramenta masina. Ary d'izany no mahatonga sika milaza fête Dieu, fety ny sakramenta masina. Ny sakramenta dia famantarana hita maso sy reny vatasika ka mampahazo ny fahasoavana. Zany hoe sapasika no ny finoasika dia i Kristy tokoa io, vatana sy ran'ny Kristy. Kra izay tokoa ny sapasika dia miombona amintsika rehefa mandray ny communion. Tonga Kristy velona tokoa isika rehefa mandray ny vatana sy rany ny Kristy ka zary angovon'ny Kristy no ao amintsika ary dia io angovo force fahasoavan'ny Kristy io no manosika sika ary izoro ho vavolombelona sy andresesika ny rasy ka ahafahasika manohy ny diasika miombona bebe koa amin'ny Kristy. Ary zay no ampenariny i masindahapoly ansika mba sy avozy isika na dia mafy aza ny fiantefany zao arety mandoza zao. Ho indrindra i masindahapoly moa ny kalisy mpisorana zay resika sy firaisana amin'ny ran'ny Kristy va ary moa ny mofo zay vakisika sy firaisana amin'ny tenin'ny Kristy satria iray ihany ny mofo ka dia tena iray ihany koa isika na de maro aza fa mofo iray ihany ny ombona sika rehetra. Zay zany miombona isika ary zay ny fahasoavana miombona amin'ny Kristy isika ka tahaka an'ireo vahoaka ny inana ny mana dia afaka namakivaky ny efitra ny tany efitra ka izay koa isika raha mandray miombona amin'ny Kristy ka afaka makivaky an'izao confinement izao. Ary ny sara ho fantatra koa dia araky ny voalazan'izay masindahapoly, araky ny voalazan'ny masindahapoly zay dia miombona koa isika samysika na dia maro sampanaza io nefa nambarasika tamin'ny Pentecote. Zany hoe ny fahasamihafana nambarasika ihany koa tamin'ny fankalazana ny Trinité masina. Ny fahasamihafana sy sanatria mampisaraka sika fa ireo talenta mahasamihafa sika reo dia fanomezan'Andriamanitra ka mahatonga atsika ho vatana iray, olo raika ka tahaka ny vatana isika zany miatrika ny fiainana ka i Kristy
no loha sika, izy no manentana sika ny vatana sy ny rany Kristy zay resisika amin'ny communion miombona amin'ny Kristy sika, ka izay koa miombona isika samby isika, ary izay no mahatonga manandrantitra matetika, ary fa indrindra moa amin'izao fankalazana ny sakramenta masina izao dia manandrantitra eto aoka ampinoana tokoa no andresasika ny communion, ka izay indrindra raha milaza ny pretra hoe vatany Kristy mba havalio ampinoana tokoa hoe amen, zany hoe ianao tokoa io ry Jesoa, ka izay no hitondra famonjenantsika. Ka raha olo araika amin'ny Kristy ary isika samysika fianakaviam-ben'Andriamanitra, dia izay fiombonasika amin'ny Kristy izay no mahatonga sika ho tabernakla, zany hoe toerana misy any Kristy, tabernakla velona isika, ka tahaka any masiny Maria mitondra any Jesoa eo amin'ny mpiarabelona. Ry kristianina ava malala, izay indrindra no vokatra antenaisika amin'izao fandraisasika ny isaky ny mandray communion, ary indrindraindrindra amin'izao fankalazana ny sakramenta masina izao, dia mba ho tanteraka amin'ny fiainantsika koa, ka ho zary ho tabernakla velona tokoa isika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, miombona amin'ny zao fankalazana ny sakramenta masina, fankalazana isaky ny mankalaza ny Eucharistie isika, dia miombona ny tany sy ny lanitra ho isika, ary isika samby olombelona, ary miombona ihany koa ny voary, ary zay no mahatonga sika ho izao manambara fa ny fankalazana ny Eucharistie dia mampisantatra sika ny lanitra vao sy tany vao, araky ny hira zay ataosika matetika. Ka tahaka ny trinité masina ary sika dia sy fiombonana mikombona ho isika ny fiombonany trinité masina, fa fiombonana mivelatra, maniraka, mivoaka avy amin'ny trinité masina i Jesoa, nivoaka avy amin'ny ny fanahy masina, mivoaka avy amin'ny trinité masina, ary dia mahazo hira. Ka izay ihany koa isika rehefa mankalaza ny Eucharistie dia zary eo ve missionnaire tabernakla velona, ka ny fankalazasika ny sakramenta masina ary de maniraka sika ho sakramenta masina eo anivon'ny mpiarabelona, tabernakla velona ho isika. Noho izany de isika izao no Kristy mpiarabelona, isika siraikiraiky vita batemy, ka iraina araky ny tarigetra ny teny faneva tamin'ny fankalazana ny jobily sy ny congrès eucharistique zay irisika ho tanteraka ihany koa, ka aoka mbola anentana ary redrehitra ao am-posika izay hoe isika vita batemy ka iraina, zany hoe zara tabernakla velona isika amin'ny manodidina atsika. Ry kristianina ava, ny zavatra tsara asongadina ihany koa ary sy misaraka amin'ireo efa voalaza teo aloha, dia miditra amin'ny fiainana andavanandro isika zao, vanim-potoana andavanandro no ankalaza asika ho isika, ka raha iraina eo ve missionnaire tabernakla velona ary sika, de zao fiainana misy asika zao ny sy mainsy anehoantsika an'izay, zany hoe ny fiainana misy nio virus io zany, ka ao zany no ivelomasika ny mahakristianina sika zay ampianarin'ny eglizy mandalina ny finoana, ka noho izany manatanteraka an'izay mahiraka ny asika zay, sy finoana misavon-danitra ny finoansika ho isika, fa fiainana andavanandro. Io le lazaisika hoe fampitraofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro,
ka aoka isika ahay anatanteraka ireo afatrafatra rehetrarehetra mikasika an'izao fiarovatena eo anivony nity arety mandoza ity ary ny sarambara koa dia hoe sika sy lôzika n'izao tontolo zao naovinanao oviana no mibaiko atsika fa ny lôzika n'Andriamanitra, lôzika hitasika ao amin'io fankalazana ny sakramenta masina io. Ka inona moa no banjintsika amin'ny sakramenta masina dia ny fahafoizan'i Jesoa, ny fanompoan'i Jesoa ka okary izay koa no lôzika entsika miatrika an'izao fiainana andavanandro zao, na dia mafy aza ny etrehasika na dia eo aza ny fizaliana maro isan-karazany, aoka zay lôziky ny fahafoizana sy ny fanompoana izay nooka amelombelona atsika, ary zay ny dikan'ny fanolorana ataosika isaky ny mankalaza ny Eukaristia. Ka iny fanolorana iny zay meloha ny teny ataon'ny pretra anorenana an'izay Eukaristia zay, lay teny nataon'i Jesoa iny no tanteraka tokoa. Ka izay indrindra io fanolorana ataosika, io rakitra ataosika io dia manambara an'izay fahafoizana sy ny fanompoana izay, ary zay no mahatonga asika sy anaovana ny rakitra ho maro, satria misy dikany araky ny liturgia, araky ny teolojia, araky ny mahasakramenta, ny sakramenta zay ny rakitra. Ka izay no mahatokana ny fotoana fanaovana ny rakitra, fa tsy misy rakitra voalohany na faharoa na fahatelo, fa rakitra anankiray ihany dia fotoana anaovana ny fanolorana. Avy eo moa araky ny efa nazavaisika, mety misy lay rakitra mitandrify an'ity na rakitra tandrify an'izao, arakaraky n'izay fanetana natao amintsika, fa ny fotoana anaovana ny rakitra sy ny fomba anaovana ny rakitra amaharakitra azy zay fanolorana manambara ny fahafoizantsika sy ny fanompoana tahaka nataon'i Jesoa, dia fotoana anankiray ary fomba anankiray ihany ny anaovana azy, dia alohan'ny fanolorana ataon'ny pretra, ary am'izay no anolorana azy, ary zay ny dikany procession ataosika amin'iny fotoana iny. Ka mampiombona antsika amin'i Jesoa, ary rehefa aveo mandray ny communion masina isika, na ara-panahy zany na mivantana, satria misy ireo zay sy afaka mandray mivantana kanefa de communion iray ama Eukaristia, ama sakramenta masina no iraisina. Fa mazava ho azy misy antony maro samihafa mahatonga an'izay hoe communion am-panahy, ary misy antony maro samihafa ihany koa no mahatonga an'izay communion mivantana izay. Ary de hitasika sara ny asarobidiny zay hoe communion zay tamin'izao confinement zao, ary mbola misy aza ny sy afaka mandray azy. Ka izay nooka ao am-posika amin'izao fankalazana ny sakramenta masina izao, ary zay no mahatonga asika manao procession mba i Kristy no anjaka ao am-posika ao, ary ao anatin'ny fanjava ny fomasin'i Jesoa sika. Ka izay indrindra engane ny famindrapon'Andriamanitra anjaka sisy resaka hoe mendrika na tsy mendrika izay, fa Andriamanitra no tiasika mameloha, ny famindrapony no mialoha lalana atsika. Ry kristianina havana, aokary ho sapasika tokoa ny asarobidiny zao fankalazana ataosika zao. Ry Kristy zokinay io, tafavory manotrina anao tokoa izahay, enao lay mamelona anay amin'ny alalan'ny vatanao sy ny ranao ao am'izao Eukaristy masina zao. Ampio ary zahay mba ho aina mamelona tokoa an'ireo mpiarabelona aminay, engane anao no angovo hoentinay miatrika an'izao fiainana izao, ka ahaizanay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Hoe ove tokoa ane zahay, hoe ove missionnaire ho tabernakla velona, avorinao izahay ary velominao amin'ny alalan'ny Eukaristy
kristy masina ka ingany ny fandraisanay azy matetika sy ny fankalazanay azy matetika anova ny fiainanay ho fiainana eukaristika, ho fiainana manasoa ny hafa, ho fiainana mahafoy ho an'ny hafa ary fiainana manompo ho an'ny hafa ka amin'izay ho vonina tokoa izahay izoro amin'ny marina ho izoro ampanjaka ny rariny sy ny isiny ka ampiombona ny olona rehetra ao anatin'ny fihavananao lay an'ny fihavanana mitondra amin'ny fiadanana ary engane izahay hitondra fanantenana tokoa amin'ny mafy fanantenana amin'izao andro sarotra diavina izao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaraky ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul.